miarabantsika rehetra le afako tratra ity laroby faharoapolo ny volana May ity. Ny mofainantsika anio dia ny Luka toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Luka toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Fakizika amin'ny ran'i Jesosy. Ary Jesosy feno ny fanahy masina dia niverina avy tany Jordana ary nentiny fanahy tany anefitra 40 andro izy. Ka nalainy devoly fanahy. Ary tsy nihina-kanina akory izy tamin'izany andro zany, ka rehefa tapitra zany dia noana izy. Ary hoy ny devoly taminy, raha zanak'Andriamanitra ianao, teneny io vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany ny iveloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra dia naneho azy indray mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo zao. Dia hoy ny devoly taminy, omeko anao zao fanapahana rehetra izao mba amin'ny voninahiny, fa efa natolotray zany ka izay tiako no omeko azy. Koa raha iankomoka eto anatrehako ianao dia ho anao avokoa zany rehetra zany. Fa Jesosy namalaka nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra ny ankofanao ary izy irery ihany no toboinao. Ary nitondra azy niakatra nakany Jerosalema izy dia nampitoetra azy tao an-tampon'ny tempoly. Ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mivariana ny ambany any, fa voasoratra hoe izy alidiny anjeliny ny aminao mba hiaro anao. Ary ny tanany no hitondran'ireo anao. Fandraho tafitoina amin'ny vato ny tongotra. Fa Jesosy namalaka nanao taminy hoe voalaza hoe aza maka fanahy an'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary rehefa natapitra ilay fakapanahy rehetra ny devoly dia nandao azy izy elo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fakapanahy zay ataon'ny devoly an'i Jesosy no tantarain'ny Luka eto havako saika totsika hoe ny tantaran'io avokoa ny filazantsara sinoptika. Natao filazantsara sinoptika dia atao filazantsara telo mitovitovy fijery, mitovitovy zavatra tantaray. Dia Matteo, Marka ary Luka. Ka eto rehefa afaka malala dia feno fanahy masina Jesosy ary noentin'ny devoly, nalain'ny devoly fanahy izy. Noentin'ny fanahy masina izy ary nalain'ny devoly fanahy. Tsy midika koa rehefa afaka malala hoe ny olona rehefa feno fanahy masina dia tsy alaim-panahy izy akory. Arakaraky ny mahafeno ny fanahy masina ny olona aza no vao maika mahabetsaka ny fakapanahy. Ny olona feno ny fanahy masina, ny olona hitoerany fanahy masina no alaim-panahy azy. Iny mona ka ny devoly fanahy zay fanahy azy. Fa ny olona feno ny fanahy masina, ny olona izay nandray ny fanahy masina, ny olona izay manana ny fanahy masina, ny zanak'Andriamanitra izay tarihy ny fanahy masina no alaim-panahy, no andalova ny fakapanahy. Zay ny mahatonga antsika mivavaka hoe aza alaim-panahy, aza mamelana ho azy ny fakapanahy. Fa ny olona feno ny fanahy masina no alaim-panahy na alain'ny devoly fanahy rehefa koa malala. Tsy Andriamanitra maka fanahy antsika, fa ny devoly maka fanahy antsika. Satria mahana ny fanahin'Andriamanitra isika. Ka eto rehefa koa malala dia misy telo na miseho amin'ny endrika telo ny karazana fakapanahy mety mpahazo ny olombelona. Azo sokajiana amin'ireo telo ireo. Be dehibe ny fakapanahy mety lalovantsika. Be dehibe raha ohatra ka jerena amin'ny bokin'ny lalàna. Fa raha toa ka fantarina, takarina na vakiana amin'reto amin'ity filazantsara Luka toko faefatra ity rehefa dia azo sokajiana telo lehibe mety ho fakapanahy mahazo ny olona. Azay fakapanahy nahazo an'i Jesosy. Fakapanahy voalohany dia hoy ny devoly tamin'i Jesosy, teneny no tonga mofo io vato io. Inona moa mafakapanahy azy rehefa koa malala? Inona mafakapanahy an'io? Jesosy ngenony no anakosa izy ko. Inona moa mafakapanahy azy? Nahoana ny fakapanahy zany? Miteny ny vato tonga mofo zavatra hain'i Jesosy nge zany. Fahefan'i Jesosy zany, mahay zavatra rehetra izy, zanak'Andriamanitra izy. Ahoana moa no mahadiso ny tenenany ny mofo, ny vato tonga mofo? Fakapanahy rehefa koa malala. Satria nahoana? Voalohany dia izao. Tsy hoe satria ny tenin'ny devoly mahafakapanahy azy zay mazava ho azy.
fa inona ny tena tao ambadiky le fakapanahy. Ny voalohany de zao le avako malala mampanadino an' Jesosy mahazanak'Andriamanitra azy. Ozy zazanak'Andriamanitra ianao de teneno tonga mofo ivaty io saingy zao ny tao ambadiky zay de zao mampanadino an' Jesosy mahazanak'Andriamanitra azy io. Zany hoe mampanadino an' Jesosy ny tena maha izy azy. Ny antony tian'i Jesosy ty am'izao tontolo zao a tsy mpanao fahagagana ho an'ny tenany, tsy mbola nisy fahagagana na indray mandeha azo amin'ny solatra masina nataon'i Jesosy ho an'ny tenany. Manao fahagagana Jesosy ho atsika, manao fahagagana Jesosy ho famonjenatsika. Ny mahamaiky an' Jesosy tsy ny tenany, ny mahamaiky an' Jesosy isika ny hafa. Avadiky le mpakafanahy zany eto manao hoe enao ndray zao ny zava-dehibe fa tsy ny hafa. Ampiasao le mahazanak'Andriamanitra anao ho an'ny tenanao fa aza ampiasaina ho an'ny hafa. Na ny marimarina kokoa mba jereo ny tenanao. Ampiasao le mahandriamanitra anao, ampiasao le mampamahay zavatra rehetra anao ho an'ny tenanao. Zay le fakapanahy. Aza manaiky honoana, aza manaiky hijaly, aza manaiky hiaritra, fa ampiasao le mahay anao, le fahefanao ho an'ny tenanao. Kanefa fantatsika fa ny antondian'i Jesosy ety amin'izao tontolo zao tsy ampiasa ny fahefana ho an'ny tenany fa ampiasa ny fahefana mahandriamanitra azy ho an'ny hafa. Tsy hanao ny sitrapony ny mamaiky an' Jesosy fa hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Eto zany le fakapanahy de mampanadino an' Jesosy lay antondian'ilay hoe hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izy ny dikany hoe teneno tonga mofo ivaty eo de ny hoe hataovy ny sitraponao fa aza ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny mahafakapanahy azy le avako malala. Fakapanahy mampanadino ny mahazanak'Andriamanitra azy. Mody ataony hoe zanak'Andriamanitra ianao saingy le fakapanahy nitaon'azy hanadino ny mahazanak'Andriamanitra. Ary fakapanahy mpahazo ndatsika rehetra io le avako malala. Rehefa alain'ny devoly fanahy tsika de toy ny ataony manao hoe apetrao kely hoe mahazanak'Andriamanitra anao anio fa mandana mitovy amin'ny zanak'izao tontolo zao. Apetrao kely aloha le mahapino anio mahatonga an'ilay oabolana hoe kristianina lahady fa mangalatra koa ny ratsinay. Zany hoe apetrao lahady de kristianina ianao, zanak'Andriamanitra ianao, fa lafalasina hitandrabi tsy kristianina tsondray ianao. Zany hoe fakapanahy anankiray mety mahazo atsika de fampanadinoan'ny Satana ilay na fampandeferany fitaomany atsika hampandefitra ilay mahasika atsika. Fafany tiany adinitsika le maha isika atsika, tiany adinitsika hoe iza isika, avy aiza isika. Ary io rehefa ko malala ataotsika hoe zay ny endrim-panandevozana ny antsoina hoe andeva de tsy mahafantatra tsony maha izy azy avy aiza izy. Ary ny olona rehefa tsy mahafantatra ny hoe izy avy aiza izy de mora atao amin'izay ampanaovana azy izy. Zay atsofoka ao anatiny ao zay no mibaiko azy. Rehefa tsy fantantsony hoe izy, rehefa tsy fantantsony hoe aiza izy de zay tenenao aminy tenenao hoe ary andeha de mandeha izy. Satria tsy fantantsony ny antsompisiny, tsy fantantsony avy aiza izy, tsy fantantsony hoe izy de zay io fakapanahy io ry havako. Zay mahafakapanahy azy. Ny fakapanahy ny Andriamanitra ry havako malala de ny asan'ny fanandriamanitra tanatsika ary de mampatsaro atsika mandrakariva hoe iza moa isika ity, avy aiza isika ity, taiza ny etson'Andriamanitra atsika ity, lalana manahoana ny fanototran'Andriamanitra atsika ity. Ary zay mahatonga azy mampatsiaro mandrakariva ny zanak'Israely manao hoe tandremo sao adinonareo ny lalana nitondrako anareo, ny aty lavaka ny adiko anareo, avy aiza nareo, inona nitondrako anareo. Amin'izay fotoan'izay de mandresy tsy adinonareo Andriamanitra. Afaka malala zay le fakapanahy anankiray hoe voalohany hoe teneno tonga mofo ivaty io. Fakapanahy mampanadino maha izy azy ny tena hoe za zanak'Andriamanitra, zao ny antom-pisiko, zao ny itson'Andriamanitra, zao ny zao ny dikany ataoko, zao ny asa miandry ahy. Rehefa adino zay rehetra de zao lasa zay tiany lay ratsy no mitondra atsika. Fa faharoavako malala mahafakapanahy io koa de ity fakapanahy inona izy io, fakapanahy materiel, fakapanahy fahafinaretana. Zany hoe ataovy zay mahafinaritra anao, zay ny dikany io.
raha miteny Satana manao hoe teneno tonga mofo ivaty io de nifo manao hoe aza manaiky mijaly zany atao zay mba mahafinaritra anao ianao ko ve de hiaritra fotsiny eo mba zanak'Andriamanitra ihany ianao mba ohatry zao ihany ianao zavatra vitanao ndrehetra atao zay mahafinaritra Jesoa aza mandefindefitra zany atao zay mahafinaritra aza manaikinaiky zany atao zay mahafinaritra zay midikany io fakapanahy zany ravako malala fakapanahan'ny fanomezan-toerana be loatra ny fitiavatena sy ny fahafahantena ka mampanadino lay tena antom-pisina ny olon-keny ravako malala de olona mahafantatra ny tokony ataony inona ny tokony ataony mahafantatra mety aminy mahafantatra mifeny tenany mahafantatra mifeny zavatra ilainy mahafantatra ny zavatra miandry azy azandretra nefany nitiany Satana ho fafana tamin'ity fakapanahy fakapanahany zany io fakapanahan'ny materiel fakapanahan'ny fanaovana fitondrana ny fiainana ho amin'ny fiainana paranahany fa faharoa avako malala de ity ho ihany Satana manao hoe omeko anao zao fanapahana rehetra zao mba mivonany fa miankofa eto anatrehiko nyteny tamin'i Jesosy izy manao hoe hitanao mena zao rehetra zao mena io de zay tiako mena azy no omeko azy ka miankofa eto anatrehiko saingy zao revako malala fantatsika tsara ny tenin'Andriamanitra de ny mpanao salama manao hoe any Jehova ny tany sy zay rehetra eo aminy mandainy Satana tsy anazy zao rehetra zao tsy anazy ny tany tsy anazy ny olona tsy anazy zao rehetra zao Andriamanitra nahary azy nahary an'izao rehetra zao tsisy any Satana eto Andriamanitra daholo nahary zao rehetra zao fa mandainga izy zay no mahatonga milioka amin'ny teny eto manao hoe indray mpimasonja na mpisehony zany hoe zavatra sarindray mipika na mpisehony hoe nasehony sarindray mipika zany Jesosy rehefa nakafanahy izy tsy zavatra maharitra zany lay izy satria tsy anazy ahoana moa nafahany ahoana moa no afahany mampiseho zavatra maharitra tsy anazy zavatra sarindray mipika kely naseho manao hitanao hoe anazy ao rehetra zao zay sarindray mipika zay fa miankofa eto amiko de betsaka ravako malala ny olona miankohaka miankohaka amin'ny Satana noho ny sarindray mipika tsy any Satana koa la izy tsy any Satana zao tsy manana fahefana iny ny Satana zavatra sarindray mipika amin'ny fahefana Satana mety misy olona manompo sampy na manompo zavatra tahaka zany noho ny sarindray mipika vetivety fa aveo rava noho ny sarindray mipika fa tsy manana fahefana izy mety misy olona manompo sampy noho ny tia azo vola de mandeha manompo sampy teo ambinina amin'ny varotra sanatrina amin'ny zavatra any de mandeha manompo sampy de sarindray mipika ohatrany mety vetivety nefa ny aveo rava satria tsy anazy ny arena fa an'Andriamanitra Andriamanitra miteny manao hoe anany arena mety misy sarindray mipika manao hoe ao fa omeko fahasalamana vetivety anao fa anahy fahasalamana de mandeha mangataka fahasalamana mandeha mitety asana doany na fomba ina mandeha mitety any de sarindray mipika mahazo ampiseho Satana io fa sitrany ianao rehefa aveo inona ahatra miteraka voamaika fahavoazana lavitra no zany revako malala fandriky Satana ny sarindray mipika mandainga izy fa sarindray mipika fitaka no anehoany hoe za mahay an'izao za manana an'izao za mahavita an'izao ataoko tonga an'izao ianao omeko an'izao ianao hampanatenainy fa sarindray mipika fandriky zany fakapanahany ravako malala io de tsotra fakapanahan'ny voninahitra sarindray mipika ary de io avako hoe betsaka ny kristianina betsaka tsika mahita zany any amin'ny fiarahamonina ny avako malala tratran'izany fakapanahan'ny voninahitra zany te ho be voninahitra toa Satana hoe ataoko an'izao ianao omeko an'izao ianao fa afimana raha sy ny sisa rehetra betsaka ny tratran'izany fakapanaha zany aza adona ny avako malala fa voninahitra tsisy Andriamanitra sarindray mipika ihany arena tsisy Andriamanitra sarindray mipika ihany fahasalamana tsy azo amin'Andriamanitra sarindray mipika ihany fiadanana tsy miaraka amin'Andriamanitra sarindray mipika ihany tsy maharitra zany io mahatonga Davida ny teny hoe saika solafaka ihany ala nijery ny ratsy fanahambininy fa kay rehefa nijery zany aika sarindray mipika ihany fandalovana vetivety ihany fa ny tena ao amin'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay fa ny fakapanahy fahatelo levako malala de ny fakapanahany ataotsika hoe amin'ny voambolana mety mahazatra azy de ny fakapanahany hadedahana somary o Satana tamin'i Jesosy nety niakatra teny amin'ny tempoly de rakary ny teny ambony teny
toy manao menjerany ambany any fa tatazan'ny anjelinao ianao inona moa zany ny amafakapanahno le avako malala tiany Jesosy kevoky Jesosy hoe hitanao hoe za fakapanahany hakevoana nampiakarina ny ambony any de menjerany fa misy mitaty ianao inona zany c'est le teneninareo amin'ny teny français démonstration de force menjerany ambany fa tatazan'ny anjely fakapanahany bravo zany hoe raha ty azo bravo ianao menjerany ambany any zany hoe tiany Satana mamaiky an Jesosy nitehaka hoe Jesosy raha manao an'izao anao de mahazo tehaka mioraka ny olona manao hoe ineny Jesosy anay ineny Jesosy anay mahavita an'izao zany hoe le zavatra asainy Jesosy asainy Satana ataony Jesosy eto de tsisy heviny akory tsisy dikany inona ny dikany menjerany ambany any de tatazan'ny anjely mitondra inona moa zany mitondra famonjena ho an'ny olona ve zany mitondra fanasitrahana ho an'ny olona ve zany mitondra fifaliana ho an'ny olona ve zany tsy manao inona tsy mahazo afa-tsinona bravo ary zany fakapana zany driavana de fakapana-pahazo atsika pahazo ny olombelona fakapanany ataony reo miteny frantsay hoe paraître endriky ivelany fotsiny maikazo tehaka maikazo doka fa tsisy zavatra tena aterany akory tsy mitondra na inona akory fakapana zay atao hoe teanao zavatra na lay asa atao na lay zavatra atao de azahoana doka na azahoana tehaka na azahoana voninahitra fa tsy mitondra na inona tsisy heviny akory ary betsaka riavako malala ny olona latsaka ao anatin'izany fakapana zany tsy lay zava-dehibe tsy lay ataony ny zava-dehibe fa lay zava-dehibe ataony de zao ny azahoany tehaka fotsiny fa tsy mitondra soa na inona akory fakapana zany riavako malala tsy ratsy akory riavako malala ny voninahitra omen'ny olona atsika na ny veninahitra omen'ny olona anao na nataontsika hoe fakasitrahana ataon'ny olona fa izao riavako malala mitondra le fakasitrahana de efa nisy zavatra nentiny aloha misy zavatra naterany taony nampandroso izy mitondra inona izy zany riavako malala lavany Jesosy Jesosy tsy mpitady bravo Jesosy tsy mpitady tehaka Jesosy tsy mpitady doka efa nanana zany rehetra zany izy tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany riavako malala ny mpingo de tahaka zay tsy mpitady voninahitra tsy mpitady tehaka tsy zay ny mahamaiky atsika fa ny mahamaiky amin'ny mpino de ny asa mpanaovin'Andriamanitra azy omen'Andriamanitra anao ihany zany rehefa tian'Andriamanitra omenanao omen'Andriamanitra anao ihany zany rehefa fantatr'Andriamanitra fa zazanao arakotr'Andriamanitra anao ihany zany voninahitra zany rehefa ataonao araka ny tokony ho izy ny asany sy ny zavatra mpanaovina anao fa raha ndriavako malala ao anatin'ny tontolo tsy voalaza eto akory fa de resahantsika hoe voalaza eto fa tsy manontolo akory tsara ny afantaranao ny fakapana mazava io fa raha toka mijalona amin'ny fotsin'izay ihany de tsy ampy riavako tsy maintsy omenanao koa ny fitaovana hoentina miady amin'le fakapana iny fitaovana hoentina miady amin'ny fakapana nampiasain'ny Jesosy ary teto rehefa tonga ireo fakapana intelo misesy reo de inona mandrakariva nampiasain'ny Jesosy ny tenin'Andriamanitra ny soratra masina ny fitaovana hoentina miady amin'ny fakapana riavako malala de soratra masina ihany ny soratra masina ihany isaky ny nakafana Satana nanonona fakapana Satana de soratra masina navaliny Jesosy azy ary hitan'ny Satana zay de nampiasa soratra masina koa Satana rehefa aveo ny fakapana faharoa hay koa le Satana mba mahay soratra masina saingy sao riavako malala tsy nandeha an'izay izy akory na de fampiasany Satana le soratra masina ary riavako malala ny soratra masina ny fitaovana hoentintsika miady amin'ny fakapana aza adinoany zay ny voalohany riavako am'izay karazana fakapana mety mahazo anao de tadidio fa misy soratra masina hoentinao manohitra an'izay karazana fakapana rehetra rehefa feno ny fanahy masina ianao tsy misaraka ny soratra masina sy ny fanahy masina ny olona feno ny fanahy masina de mahay mampiasa ny soratra masina hoentiny miady amin'ny fakapana tsy misaraka ny soratra masina sy ny fanahy masina fa ny faharoa riavako malala de ity ina koa fitaovana nampiasain'ny Jesosy nandresy ny fakapana teto ny amin'ny fakapana farany amin'io de hoy Jesosy manao hoe amin'ny andininy faharoambin'ny folo aza maka fanahy ny Jehovah-Andriamanitra ao ina dika zany mandany ianao mandeha any Satana fa aza maka fanahy ny Jehovah-Andriamanitra ao zany hoe ny fitaovana faharoa entina miady amin'ny fakapana riavako de tena fandroahana Satana mihitsy tsy fampirarahana aminy mihitsy tsy firesahana aminy mihitsy
tsy fananana raha ifandraisana mihitsy aza maka fanazy dikany de hoe mandeany ianao mandeany fa tsisy ifandraisako aminao ny fitaovana faharoavako malala de tena mifandroahana azy mihitsy tsy mifanakikizana ny fakapana fa mifandosirana ny fakapana zay ny faharoa avako zay mahatonga ny Jaona ny teny hoe aza misakaiza am'izao tontolo zao roay lay aza manome fitoerana ho an'ny devoly zany hoe ny fandresena ny fakapana de ny tsy fifaneraserana amin'ny fakapana mihitsy ary ny fahatelo farana de ento miady amin'ny fakapana de lay teny Lioka amin'ny andin'ny fahatelo ambin'ny folo manao hoe de nandao an Jesosy aloha Satana de nandao azy izy ilo nandao an Jesosy zany le Satana nandao kely an Jesosy fotsiny fa mbola iverina izy hoy Lioka zany hoe teo rehefa avy nakafanana Jesosy teo izy de mbola iverina indray ka akafanay azy de taiza izy no miverina tao Getsemane raha maka tsara ny firazantsara Lioka ianao dia niverina indray Jesosy niverina indray Satana nakafanay an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tao Getsemane de iny ny fitaovana nentin'i Jesosy nandresy azy tao Getsemane sy tao anatin'ny herinandro masina ny vavaka de Lioka ihany manazava manao hoe mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakapana ny fitaovana fahatelo entsika mandresy ny fakapana ry havako de ny vavaka fiainam-bavaka fitinina mandalo fakapana ny olona na de fen'ny fanahy masina de mety mandalo karazam-pakafana maro isan-karazany fa izao ry havako malala reto ny fitaovana hoentinao miady amin'ny fakapana ny tenin'Andriamanitra ny fandosirana ny fakapana ary ny vavaka asika tompo misotranao zahay noho ny amin'ny soratra masina zay azonay ny vakina mampianatra fa azo ny resena ny fakapana satria manana ny fanahinao zahay manana ny teninao zahay soratra masina ary miaina fiainam-bavaka izahay de arovo zay amin'ny fakapana tompo tao fimpandresy lalandava betsaka ny fakapana sy ny fandriky Satana eo anoloanay mampenjery anay mandavo anay mampireare anay mampanadino anay ny zavatra tokony ataonay mampanadino ny fifaliana sy ny fiadanam-po efa anananay mampatsiaro ny mahazanaka anay de ampandresy eo zay tompo am'izay rehetra lalovanay na fizantoetra na fakapana de taeo ny tokantrano misy anay tsirairay avy taeo ny asa anay rehetra taeo ny ankonanay ny firenenay ny fiangonanao misy anay de rizo ho mpandresy ny fakapana tahaka anao Jesosy satria miaina ny teninao misaotra Jesosy amen.